Am'izao fetiny reny izao a zay ankalazainy amin'ny lahady fito jona ho avy zao dia mieritreritrsika hoe inona ny mba cadeau azo amena ny reny. Misy ny servisy vaniala eo amin'ny fanaovana massage bien-être na ihany koa manao soin bien-être, zany hoe mikarakara ny tarehy, mikarakara ny ho, mikarakara ny mahafinaritra any reny ka azo amena izy karazana bon zany andanany amin'ireny institut vanialy reny ary azahoany an'izany fahafinaretana amin'ny saina sy ny vatana amin'izany fanaovana an'ireo hoe karazana spa, satria ao anatin'io spa io zany de misy massage, misy balnéothérapie na sauna. Ankehitriny de efa misy izany any amin'ny centre vaniala rehetra ary azo anaovany takatra mibesomaro ho an'ny malagasy indrindraindrindra mba mahita an'izany zavatra hoe fandronona azo ny fahasoavana sy fahafinaretana azo amin'izany. Misy ihany koa karazana vokatra vitsivitsy zay atoroko eto zay mety hafinaritra any reny. Voalohany misy ty atao hoe terme essence ty inona ny asany eo amin'ny hoditava sy ny hoditra amin'ny ankapobeny zay manatsara manaenjana zany hoe mitazona an'le fahatanorana zany na miaro amin'ny fahaterana. Misy ihany koa crème zany ohatran'izao izy ty vita avy amin'ny cacao zay mampitombo ny rano ao amin'ny hoditra ary miaro azy lalandava mba hijanona ho tanora. Ohatran'izay misy ihany koa zany crème zay hitatsika amin'ny sary ohatran'izao zay azo ampiasaina ho an'ny vatana manontolo. Eo ihany koa tiako am'izao andro mangatsika izao de misy baume à lèvres amin'ny toetrandro mangatsika de maina tanteraka mihitsy matetika ny vava ny molotra indrindraindrindra dia azo asiana io baume io ary azo ampiasaina na lehilahy na vehivavy fa indrindraindrindra azo atao fanomezana ho an'le reny malala ihany koa amin'ny tonga le fotoana zay hoe fetin'ny reny zay. Mampiseho ihany koa an'ity fanorana ravitsara ty zay tena tsara de tsara mihitsy am'le hoe resaka stress, resaka ampizanana raha fa tonga ny hariva dia azo osorana ny atoka na ny lamosina sy ny vatana osorana amin'izy ty de mampitony tanteraka ny avizanana, mampitony ny tebiteby isan-karazany mba ahafahana mahita tory tsara ny alina. Azo atao ihany koa zany fanomezana amena le reny amin'ny io fetin'ireny lahady fito jona io. Farany de farany izy ty de misy ihany koa mbola fampiasaina foana amin'ny zava-maniry apetraka misy huile essentielle ravitsara na ilangy fa ravitsara ohatran'le fanorana teo dia asiana rano mafana ao anatin'ity fitoeran'izy ty de azo asiana ihany koa labozia nefany ato ambany ato raha ohatra tsy manana rano mafana de afanainy le labozia izy de asiana goty vitsivitsy ao anatin'izany rano
mafana zany na rano tsotra fotsiny dia afanainy le labzi le izy a de avela fotsiny mananika le entona zany a dia manadio sy manatsara ny rivotra iainana de azahoana ihany koa zavatra manimanitra zany eo amin'ny fiainanao andavanandro. Nahitantsika andreo rehetrarehetra reo zany a de hitatsika eny amin'ny toerana fivarotana vaniala eny Atsakaviro zany a dia eny Waterfront sy Ambanisoa Ivato de ahitana andreo fa izy ireo ihany koa de azo afarana ary misy manatitra any an-tranonao. Livraison à domicile dia reto ny numéro azahoanareo azy 034 12 629 68 ary ny mail dia jcrgroupe.commande@gmail.com. dia mirary soanareo mianakavy sy indrindrindrindra ho an'ny reny ary dia manaova fety sambatra hitondra soa foana anareo izany sy fahasalamana tanteraka. Saotra tompoko.